Mirabato lastiko vavy anatin'ny fandarana risabe anao amin'ity somary ivatia faly mandray anao zay ary zay koa faly fa miditra mitokantranonao anatin'izao fandarana zao zay fandiniana ny raharaham-pirenena moa ty fandarana risabe ity miaraka amiko androany de ry zareo amin'ny grand cercle zany atao hoe fikambanana manampahaizany eto amin'ny firenena zany zay mandinika ny raharaham-pirenena sy mandray anjara koa amin'ny raharaham-pirenena tsy zany fa atao miankavanako ato Andriamatoa Japy Figuera Dox Didia sy atao miankaviako ato Andriamampiandra zay moa Andriamampiandra Jean Bruno mialatsiny miarabanareo amindralasa tonga eto amin'ny fandarana risabe ny tenako amin'ny tiandrony ohatran'ny lehilahy daholo tsika nefa valo marsa androany sa ahoana zisinareo amindrala marina zany miarahaba-ny vehivavy aloha zay moa ny antony tiantsika lehilahy eto zany zao iarahaban'ireo vehivavy izay andefy mandry sady anabavy koa moa zany anakavy amindreny Andriamatoa androany zareo avela zareo anao fety aloha de tsika no miresaka kely fa tsy manina eny tonga dia resantsika ny loha hevitrytsika androany moa de resaka fifidianana satria hiditra anaty fifidianana nandeha ny crise mandeha ny tetezamita de ny fivoahana amin'ny tetezamita anisan'ny voahana azy farany de ny fifidianana zany zay atao amin'ny volana jolay volana septambra volana augusta ihany koa reo fifidianana isan-karazan'ireo zany fijerinareo amindrala azy aloha manahoana fijerinareo amin'ny fiomanana ara teknika amin'ny ankapobeny misaotra ny fanontaniana mitsasika amin'ny fifidianana zany ary tonga de hovaliako tsotra angamba amin'ny lalana fanokafana adihevitra zaho mieritreritra hoe efa maro ny zavatra niazantsika natsaraina tamin'ireo lalam-pifidianana sy momba ny teknika nanaovana ny fifidianana mba tsy iverenana crise sosy satria io fifidianana tsy eken'ny olona io ny vokany no mety miteraka crise zaho rehefa nandinitra mandritra ny taona maromaro de mbola misy zavatra anankiray tokony isina adihevitra de ny atsoko hoe zo ny mpifidy zany hoe mandinika hoe afa-po ve tsika amin'ny zo nanany mpifidy mba ahafahany mamindra ny fahefana avy any aminy makany am'izay olona tia nomenany zany satria matsy ny fifidianana de raha malala fa famindrany vahoaka ny fahefana any am'izay olona tiany hitondra azy na filazany iny heviny mikasika ny mety fanontaniana apetraka aminy tahaka ny lalam-panorenana zany ny référendum zay zany fanontaniana tiako apetraka aloha alohan'ny resaky fierina zay so amin'ny mpifidy zay aloha nyresaka angy am'izao fotoana zao hoe tena marina tokoa fa ny fifidianana ve ny tena lalana io ny tena ataontsika hoe amin'ny teny frantsay mesure farany ivoahana amin'ny crise zay iainan'ny Madagasikara ny araban'ny mpiaino voalohany momba ny raharaham-pifidianana de raharaham-panjakana ny fifidianana zay aloha zany zavatra voalohany asa adidy ary ny fanjakana miantoka ny fahavitany ara-dalàna na tsy ara-dalàna faharoa manarakarak'izay ozy ianao hoe tena io marina ve no miantoka ny firavonany crise anisan'ny everiko zava-dehibe antony ny fanarahanay tao anatin'ny cercle ny antsona eto moa zany amin'ny mampitantana ny fanaraha-maso ny fifidianana ny tenako sady mpanorona niaraka amin'ny namana anankiray ny antsona hoe andromaso FFKM zany tany amin'ny efa folo taona lasa roa amby folo taona tanoany dia ny hoe ahoana ny sina fifidianana milamina mangarahara madio ary indrindrandrindra tsy misy olana aorin'io fifidianana io tsy misy lonolony ka tsy siny le tsotsika hoe amin'ny teny vahiny azafady le hoe crise post électorale chronique eto Madagasikara zany fa mbola nisy fanontanianao koa teo hoe tena io marina ve ny ivoatsika satria efa crise tsika zao dia ivoatsika amin'ny crise ny fifidianana mahafifidianana azy tsy milaza ninninina eo anatrehan'ny crise zany fa ilay toetsaina hoentina manomana ilay toetsaina hoentina manatanteraka ilay toetsaina hoentina mandray ny vokatra n'ilay fifidianana zay natao zany hoe ny mialoha ny mandritra sy ny aorian'ilay fifidianana ny fomba fitantanana an'izany no tena zava-dehibe fa tsy tonga de avy hatrany tsika de teny hoe
ome fifidianana de voavahany olana tsia fa manahoana ny toetsaina iomana atsika mianakavy isaky ny andraikitra zay misy atsika na mpitondra na vahoaka na kandida na mpanohana kandida eny indrindraindrindra na ireo zay ataontsika hoe solotena ny maso voam-pirenena miaramonina amitsika eto azy ka ny comportement na ny fomba fitondrantenan'ireo olona tsirairay ireo mialoha amin'ny fanomanana fifidianana mandritra n'ilay fotoam-pifidianana ary ny fandraisana ny vokatra sy ny fandraisana koa n'ireo réclamation na contestation samihafa mandritra ny fifidianana izay mila sanction concomitante zany hoe avy atrany raha misy réclamation ataon'ny olona raisina tsaraina eony eo ary dia avoaka eony eo koa ny sanction mikasika an'izany sanction moa tsy voatery négativa tsy voatery positiva fa arakaraka n'ilay fijery satria misy mpitsara na lefa manokana isaky ny faritra ijery ny fandehan'ny raha-pifidianana zany hoe afaka manome avy atrany ny vokatra ny fitsarana ny zava-mitrany tsy manavaka anao fa hatramin'izay eny mahazatra tsika amina mahazatra efa mitonga ny fifidianana de efa rehefa manao fanakanana anao na manao fitorina any amin'ny efa eo amin'le fanaovana fifidianana moa zany de efa mivoaka ihany ny valiny de mandeha efa vita ny valiny de zavatra ataonao tsisy vokany any amin'ny valim-pifidianana fa de ny valim-pifidianana ihany fa de ninao raisina ihany le fitorina ka eo manko le raha am'le izy izay indrina ny fanarahanay tatao anatin'ny grand cercle zany ny hoe mba iresaka an'io ny tena zany satria efa tsy manana andraikitra tsony am'zany hoe fanaramaso fifidianana zany ny tenako zao am'izao fotoana zao aloha tsy fantatra zay orina eo fa efa mba folo taona roapolo taona mikarakarana an'izany hitanao le izy mba ivery kosa fa tsy misy ilana an'ireo mpanaramaso ireo any an-toerana mialoha mandritra saorina fifidianana raha ohatra ka tsy ampakatra ny zavatra tsy eken'ny lalàna hitana sy taraina ny olona aminy any atoerana fa tsy hoe voatery hiakatra ty amin'ny capitale satria fifidianana zay isy eto ange misy fifidianana d'envergure nationale zay isy fifidianana de proximité akaiky ny vahoaka ka noho izany zany raha izay rehetra tonga tia amin'ny capitale na foibe partany samihafa no atao hoe raisina an-tanana fa ireo any amin'ny fokotany ireo tsy izy nefa ireo no mitambatra ny vatin'ny olona mahatonga azy holanina tsy holanina anamarina ny voka-pifidianana de veriko fa aleo tsy mandeha any aleo tsy metsara velatsisa amin'ny malagasy ka hoe mody misy mpanaramaso ao zavatra hitanay za tena nanao terrain tsisy tsy hitako era Madagasikara fa ny Sainte Marie sy ny Fort Dauphin mbola tsy hitako kosa aloha de nosy be fa akoatran'izay hitako nandritra ny fotoana ny tantanako ny fanaramaso fifidianana teo anivony FFKM maniarana tamin'ny Europe hitanao am'izay ny hitako dia malaza be ohatra ny fisin'ny ilazany any velany aloha mpanaramaso iraisam-pirenena fa mbola tsy vita ny fifidianana na amin'ny 12 na amin'ny 30 efa io ny roplanina miandry azy eo amin'ny aéroport de lasa izy nefa izy no miteny mialoko any amin'ny radio rehefa avy hoe nilamina tany amin'ny toerana tsy niaraka taminay nanerana ny terrain rehetra izy raha izay faharoa manarakarak'izay ireo voalaza ny fehezan-dalàna fa tsy azo atao anisan'izany ny fampiasana fitaovam-panjakana anisan'izany ireo fanaovana ny affichage zay mihoatra ny voalaza ny lalàna sy ny sisa sy ny sisa ny alahady ny andro alahady tsy anaovana propagande tsony sy ny sisa sisa zany ary ny petatondro ny toerana misy ny bureau de vote mbola tsy fantatry ny candidat aiza misy ny bureau de vote am'izao fotoana zao tonga tanteraka daholo ve fa am'ty moa zany bulletin unique fa ka ao anatin'ireny zany de indrisy mampalahelo fa ny réclamation tsy mba voava eo atoerana fa alefa ty amin'ny andreny vohatra HCC sy ny sisa dia valinan-kapobeny dia tsy azo ivalozana io valiteny omen'ny fitsarana avo io de zany hoe mangina rehefa avy eo anyka pitsirin'ilay candidat zay tsy lany io icréeny anaovany problème mahafa am'izay rehefa avy eo ka le vahoaka le tsy afaka namoaka ny tao am-pony fa amin'ny fotoana ipoiran'ny candidat zay manana tombotsoa amin'ny isian'ilay problème amin'ilay voka-pifidianana de mahazo olona de gaga fotsiny tsika hoe fa hoana ka betsaka ny olona mirotaka taorinan'ilay fivilazana voka-pifidianana satria tsy navelanao ny teny tany amin'ny fokotany izy
de eo am'sehatra hafa izy no miteny ary de zay zany ilay mba antondiko eto ifampizara amitsika ao anaty fitondrana ny tenako satria hoe mitendrena ho mpanao lalàna ary amin'izay ndraikitra zay indrindra fanainiko koa sorako ny mpitondra nanendry io ao mba hahafantarana indrindraindrindra ilay pitsopitsony mba tsy ho krizy miditra krizy mandrakariva ka ny hoavin'ilay mba na manao fifidianana nefa avy eo de isy krizy nefa mbola krizy ihany ka azo sakanana tsara ny tsy fisian'izay amin'ny alalana fanomezana sehatra an'ilay vahoaka tena ilay vidiny iny vato anankiray alatsana iny mba asiana vidiny rehefa mba mitaky izy eo amin'ny fokotany sy eo amin'ny ambaratonga mpaefana zay mila rafitra teknika isan-karazany zay tri mba tonga azy hoe fa hoe ty zao mivatoka hitako tsy araky le tokony izy de mba ahoana ina daholo ny zahatra tokony ataoko de ahoana ny tokony ivaliany zay hoangana be zany voalohany aloha le affichagen'le résultat eo raha ohatra miresaka résultat tsika fa kosa misy rafim-panjakana antanatohatra samihafa any tsy tenin'ny préfet tsy tenin'ny CRMV tamin'ny fotoanandro moa zany mety iovany anarany am'izao zay misy mpitsara ao zany hoe ny manam-pahefana rehetra efa miparitaka eran'ny any rehetra fa eo amin'ny effectivité any fampiarana ny lalàna eny atoerana ary famoana ny vokatra ilay fitarainana ataon'le vahoaka teo atoerana tsy andrasana HCC fa eo amin'ny fokotany de voavaly eo amin'ny région de voavaly tonga de voavaly raha zavatra d'envergure fokotany envergure firaisana sy ny sisa zany fa tsy andry ty amin'ny HCC dia omen'ny HCC valy bolongana be fotsiny hoe zao zany vokanina ka rehefa tsy afapo le olona dia sady miandry elabely izy evo ivoaka ny valiny efa mivoaka ny valim-pifidianana official rangamba zay vao hoe itindray le izy de tsy inopérant tsy misy ilana azy tsony zany hoe misy fehezan-dalàna ihany milaza n'iny hoe rehefa mivoaka ny valim-pifidianana ka ilay fitarainana zay nataonao mety ampangozohoza n'ilay voka-pifidianana dia ho raisina ho teni en compte iny zany ho an'ny HCC nefa efa proclamé le zavatra de miverina am'le teninao teo ihany zany le izy ary indraindray ara de hoe tsy mampietsika ny voka-pifidianana ilay fitarainana zay natao ary zany ge monsieur Dox Didier zany mahatonga ny mpifidy sasany le mifidy zany zay satria ny eo ihany ny eo de tsy mifidy tsony izy everiny fa mitovy ihany izy mandatsa-bato sy izy le tsy mandatsa-bato satria zay kendrareo ao fa ny anamo ve anininy efa manjary lasa monsieur sous-estimé ho azy ilay mpifidy zay tena masina ilay fandatsaham-batony amin'ny fotoana iny satria tsy nasiana hasina ilay fitarainany mba hahatonga an'io vatony io masina tokoa aloha hitodika atao monsieur Andriamampandry Jean Bruno izy moa zany de te resaka mihitsy mikasika an'izay hoe zo ampifidy zay satria anisan'ny zo ampifidy ny mifidy sy manakina koa raha misy zavatra tsy mety misaotra anao ny zavatra nyteneniko toa za dia metraka fanontaniana na dy hevitra satria raha ampatsahivona atsika mpiaino fa ao anatin'ny fifidianana ray de misy ataontsika hoe sokajin'olona na rafitra telo no mandray anjara voalohany indrindra ny mpifidy zay manao an'le manatanteraka n'le famindrana fahefana ho any am'izay olona tiany hanaovana an'izany faharoa ny antoko sy ny candidat zay manolotra volavolana kevitra sy olona anatanteraka azy ary fahatelo ny fanjakana amin'ny alalan'izay fandaminana anatiny atao manao mametraka ny fepetra rehetra ahafahan'le mpifidy manatanteraka n'izay famindra-pahefana zay ka raha dinihina zany am'izay sarisary tsotsotra zay de ny atao acteur principal eto dia ny mpifidy satria izy no averiko any no manapa-kevitra rehefa avy mandinika mamakafaka mampita de manapa-kevitra hoe ity hevitra ity no tiako ho tanterahana ampandrosona ny firenena ity olona ty no tiako anatanteraka nyo hevitra io amin'ny ambaratonga mpifidianana araky ny voalazako teo dia nisy fotoana maromaro taona maromaro nanaovana tambolan'ny fanjakana mbola tsisy voamiaromaleo tena fanjakana no nanao fantaminana ny fifidianana tena zany de anisan'ny nandray anjara tamin'ny sehitra maro ary hatramina fanondroatana ny lalàna moa de efa nandalo tam'izany tany amin'ny fanaovana ny fifidianana de nahita zavatra maro nitranga eo amin'ny lalàna raha voalazako teo efa be ny zavatra namboarina nanatsorana nanamorana ny fahafahan'ny mpifidy manao ny andraikitrany nady zany aza de mbola tsara metrahana fanontaniana ihany hoe am'le sehatra rehetra
amin'ny dingana rehetra anomanana fifidianana mandray anjara tokoa ve le mpifidy tena mandray anjara ve le ataontsika hoe acteur principal afa-po ve izy a ohatra hoe ny fandavorariana ny lisy mpifidianana afa-po ve ny mpifidy tena mpifidy koa ve ny tompon-draraha amin'io sa ny vomiera sa ny candidat sa ny fanjakana io ny tiako izy to manady hevitra ohatra hoe amin'ny lisy mpifidianana zao ny lisy mpifidianana tsisy lalàna manery hoe tsy maintsy misoratra anatin'ny lisy mpifidianana tsy misy lalàna koa milaza hoe rehefa mahazo kara-panondro de tokony soratana amin'ny lisy mpifidianana mahatonga amin'ny teniny zany tokony raha-panjakana ny manomeny kara-panondro ny olom-pirenena ary tsy andoavam-bola tsy miandry opération vasa anaovana asa atao isa-taona mihitsy ary zay mahazo kara-panondro tonga de misoratra avy hatrany ao anatin'ny lisy mpifidianana tsisy opération am'izay fotoana zay io lisy mpifidianana io mbola azotsika atsaraina satria lehibe loatra ny ny fokotany reray ka lisy mpifidianana mety mahatratra anarivo ny olona anatiny sarotra amin'le mpifidy ny manara-maso an'izay fa mbola azo taontsika hoe asa ataontsika hoe isaky ny quartier na ilo misy olona 200 angamba de lisy mpifidianana anankiray tsy bible mihitsy io hoe lisy mpifidianana raisaky ny fokotany io manahirana atsika io na ny fanaraha-maso azy zany anisany everiko raha raha-panjakana ny mpifidy manko tsy mba manana fikambanana hoe association na électeur satria ny mpifidy de io ny tompony fahefana le malagasy eo hatrany ny valo tapitrisa fanjarany fanjakana zay misy ny manamora sy mametraka ny fepetra rehetra ahafahany mpifidy manatanteraka zay ndraikitra lehibe zay ny zavatra voalazany namako tao de hoe nohony tsy falavorariany fandaminana fifidianana de miverimberina ny krizy tsy eken'olona ny voka mpifidianana ka io mpifidy io mihitsy mbola tsy ampy ny fikarakaratsika an'io na eo amin'ny lalàna zany na eo amin'ny andraikitra ohatra hoe resaka lalàna ihany monsieur Jean Bruno fa na le mpifidy aragny ataoko hoe ohatra hoe lasa misy ina moa zany niveau tongany mihitsy ndray olo-pirenena izy fa tsy mpifidy zay maty zay mihitsy manko aloha am'izao fotoa zao tena hoe zay misy be de be matsy mbola olo-pirenena zay fa tsy mpifidy aloha de za aloha de milaza de tena vo vetivety ny resaka tam'zany amin'ny olona tompona andraikitra hoe rehefa manao hoana moa ny olona no lazainy hoe mpifidy ny lalàna de mirazaka an'io rehefa misoratra anatiny lisy mpifidianana zay fa tsy mbola teneny hoe mpifidy izy raha tsy afaka manao an'izay zavatra zay tokony raha-panjakana zay fa tsy sitrapon'le olona satria ny sitrapon'le olona voalaza teo ao ny sasany tsy mahalala ao ny sasany kivy ny antony maro de manjary manahirana be zany ny fandrafetana an'zany fa tokony raha-panjakana mihitsy manamora ny fanroatan'ny olona ao anatin'ny lisy mpifidianana de fanjakana zany no mba piditra manome zon'le olona ho lasa mpifidy zay aloha maika be zay ary zany tsy de misy vola lany firy kiasika an'le hoe zo ndraiky io raha ohatra zao tsika miresaka alefako ohatran'zany fotsiny hoe rehefa tonga ny propagande moa filazan'ny olona azy fampelezakevitra raha ohatra lalam-panorenana no lanina satria mibetsaka ny olona miresaka an'zany so tokony atao lalam-panorenana manaiky ve tsika fa tsy atao 5 andro tsony ny fampelezakevitra satria lalam-panorenana misy andiny 100 mahery ahoana no afahan'le mpifidy mahalala ny mikasika an'izay amin'ny fomba hoana ataoko hoe misy karazana mpifidy ampiampy fahalalana to manodidina ny Tananarivo zao ampy fahalalana ny olona maharaka vaovao miala kely ny Tananarivo de efa manomboka manahirana ka ohatra zany fotsiny na de hoe ifidy président de république na député fotoana manao ahoana sy fomba manao ahoana no afahan'le olona mahalala tsara ny votoatiny le programme ohatra ary rehefa mahalala an'le programme le olona rehefa mahalala moa zay vo afaka mampitaha miady hevitra koa misy programme ohatra hoe candidat efapolo de programme efapolo 10 andro ianao zany eritreritry ahoana amin'ny niana ahoana amin'ny ka zay indrindra matsy zay mantsy ny zavatra lehibe tokony hiovy tokoa hoe le 10 andro resatsika io de fety fizaram-bola fizarana vary fety zany ary ny loza amin'io tambaniaina azy tany amin'ny terrain miakatra ambony be mihitsy ny tension ny mpifidy eo anatin'le 10 andro satria misy tabataba misy fizaram-bola misy fifanaratsiana sarotra be na ny migérer zany zany ambony be ny tension dia manarakaraka an'iny tonga de misy voka mpifidianana tsy ekeny de tonga de raikitra ny korotana zay zany tsy mampety an'le 10 andro tao moa zany tao amin'ny CT namako moa
tamin'ny fotoanandro ny za fa nandeha tany nitondra niaraka amin'ny lehibe nitondra ny texte dia adihevitra lavabe ny directeur aloha dia hoe ny fanaovana propagande ny délai anaovana ny fampelezan-kevitra ny président zaho indray a dia matsapa fefa be dia be ny natao ho an'ny candidat sy ny atoko anatin'ireo texte reo betsaka ho an'ny mpifidy dia mitrehitra mbola tsy ampy ohatra fotsiny hoe ny fiarovantsika an'le mpifidy reo mba tsy ho tratra ny fandraviravina vola fanambakana azy ny famitapitahana azy ny faneriterena ohatra ny mpiasa-panjakana mbola ny fiarovana an'zany sokajana mpifidy zany ve mahafa-po ampy ve zany eo koa dia miditra am'le resaka ao am'izay hoe aminatin'ny texte zao dia misy hoe fanabiazana ny olo-pirenena ny zavatra hitako aloha dia hoe misy ONG tokony hanao an'io nefa miandry vola zay vo afaka manao azy io koa zany nieritreritro zay fanabiazana ny olo-pirenena zay indrindra ny mpifidy dia miakina am'izay ny afahany mamakafaka mandinika sy mampitah zay vao manapa-kevitra satria raha zavatra tsy fantatra tsy azo ampitahana ary alohan'ny mampitah tsy maintsy mahalala ka dia ny fahalalany tsy ampy dia mbola tsy ataontsika mbola tsy manana fahalalana fidy izy na liberté de vote satria tsy afaka mampitah dia io zany io fanabiazana io tokony raha-mpanjakana koa atao isa-taona tsy miandry fifidianana ary andaniany fanjakana vola mihitsy dia zay ONG na olo-pireneternao azy mifampiraharaha ny fanjakana manao contrat zany dia ny fanjakana ny mandany vola amin'io miara-miasa amin'ny ONU ohatra na ny zany zavatra mbola lavitra be zany mety zay fa le olona ny am'izao fotoana zao ho anareo mirahalahy mihitsy ty fanontaniany ity ny olona am'izao fotoana zao a rehefa tena atao zany ny fanadiadiana eny ny terrain iny zany dia le olona zany tena manahirana azy aloha dia le andavanandrony ka eo mifandrindrana le fiainana andavanandro sy le hoe inona mahazava-dehibe ny fifidianana eo mihitsy tsika am'izao fotoana zao ka zay indrindra mantsy zay ny mahatonga hoe miditra amina zavatra ty mifototra mihitsy mba hialana am'izany zavatra efa misy le ataony amin'ny teny frantsay hoe désintéressement de la chose publique amin'ny citoyentsika zany satria misy fihetsika miverimberina misy pratika ratsy miverimberina efa manomboka takany dia manomboka makivy azy hitanao fa na ny fisoroatany raha atao sitrapony zareo ny misoratra amin'ny lisy-pifidianana dia tsy na ny agent recenseur zay tsy raisiny akory ka misy zavatra lehibe tokony hiova mihitsy zany amin'le izy amin'le fanabiazana satria le fanabiazana ngay tsy dia hoe ny ahafahany misafidy le programme sy le olona fotsiny fa ahafahan'izy rehetra ihany koa mampitombo ny fahalalany ahafahan'ireo koa manao sosokevitra any am'izay candidat ty fanaraka aminy momba ny fomba tia ny tondrana ny fokotanina ny commune ny na ny sisa zany hoe misy participation lehibe mihitsy hatramin'ny voalohany tonga amin'ny farany ka misasany moa zany mety raha miheno ny teniko dia mitena efa kaiky ane ny 24 juillet dia ka hiandry ny 24 juillet ndray zany vao anabetsika zany tsy mety zay zavatra zay fa dia nyzao dia manomboka na hisy ny fifidianana na tsy hisy dia tomboka ny fanarenana eo amin'ny fanabiazana ny fanatsarana ny lalàna atsika eo fiarovana nga mety tsisy fifidianana no lazay ny Jean Bruno raha hisy na tsisy tsy zay ny question voaliko fa atao raha-mpanjakana isa-taona ohatra ny fanavaozana ny liste io ny io nga mijery hoe misy fifidianana sa tsy misy fa manavao liste isaky ny zay isa-taona dia ohatran'izay koa ny fanabiazana tsy akijanona ary io hatrany amin'ny sekoly hatrany amin'ny milieu religieux hatrany amin'ny fikambanana isan-karazany dia tokony ho raisy ny fanjakana mpiara miompinatoka hanao an'izay fanabiazana zay andanina vola satria ny vola tokony misy priorité ohatran'izany hanabiazanao ny olona anao ka am'izay fotoana zay le mpifidy dia afaka mamakafaka tsara hoe ty kobakambava ty lainja ty fanambakana ty kosa dia azo antoka ity tsara sy ny sisa fa raha tsy manao an'izay dia mbola mivaona foana ny voka-pifidianana dia eo lasa misy crise efa misy crise dia manazay mihitsy monsieur Tox Didier am'le crise vita le satria tsaraky ny tokony izy le fifidianana ka le acteur principal mihitsy no volavolaina tsara mena fanabiazana arovany lalàna ao anatin'ny lalàna koa zany rehefa miresaka zany dia efa maro ny interdiction ao hoe tsy mahazo manao an'izao reto tsy azo atao dia tokony mba ahafahan'le olo misepanuira tsara dia ny azo ny atao indray
no tokony lanjalanjantsika ao natiny lalàna zay le droit matsy zay le jou zay am'izay fotoana zay matanjaka le lecteur raha mioditra amin'ny candidat sy ny fanjakana aloha miavelatsika resaka indray donc Didier fa ohatra manako lazay izy mikasika an'izay ny tiako ambara nilaza izy teo ny hoe fampianarana fa éducation zany fanabeazana ny olona sy ny hoe ny lalàna voalazany lalàna misy zavatra anankiroa tiako tenenina voalohany question d'incohérence tsy haiko ny fomba filazana an'io amin'ny teny gasy le hoe incohérence zany hoe tsy fifandraisan'lay voalaza na voalazan'ny olona mpitondra io na voalazan'ny lalàna io amin'ny tena zava-misy iainan'lay sarambabe-bahoaka eny amin'ny fiarahamonina na eny an-kianja na eny amin'ny sehampivelomana zany samihafa ray zay incohérence faharoa le incohérence an'ilay candidat hitondra raharam-bahoaka hafa mihitsy izy rehefa eny ambony micro ohatran'ny ataona izao sy hafa mihitsy izy rehefa ery amin'ny fokotany ary hafa izy rehefa ao amin'ny birao ary hafa izy efa manao propagande ohatra rehefa manao propagande izy anjely latsaka tany ny Andriamanitra moa tsisy nahitanao vinao izy le iran'ny katolika zay fa de tena io candidat io no Andriamanitra sy anjely latsaka tany tonga eny amin'ny fokotany fa io lay candidat le mihiboka rery fahiny fa mio andro 5 andro io izy no anjely tsy fantatry na takatry ny gasy moa zany na tsy takatry ny gasy fa za mihitsy fa takany zany amin'izao fotoana zao fantany zany ary indrisy ka ny tiako lazaina de tsotra nahoana moa ilay malagasy no tsy marisika intsony ny ankabeazany andray anjara amin'ny raharam-pirenena satria rehefa aka ny vatony ianao no mba omenao anjara izy andray participer amin'ny fiainam-pirenena fa vitany nilanao ny vatony de tapitra koa ny ilanao azy hoe izaka izay ianao mita amiko ary tsapany gasy zany ary ty gasy bezesta rehefa omena fahefana fa rehefa mba miditra ao amin'ny braony ianao na iza ianao de izy no mpanjaka sy Andriamanitra ary ndraindray rana filoham-pirenena raha tonga ao amin'ny brao any tena jereny fotsiny ohatrany hoe ahoana ny fomba fijeriny azy satria izy no lehibe eo na ny mpamafa lalana raha azony ataony koa fanakisananao amin'ny lalana de mety zay le gasy mahazo fahefana indrisy ka tiako ampitaina zany mahatsapatena ilay olom-pirenena tsirairay fa iza moa izay mbazaha satria nisy ny teny tany nandalo teo hoe iza moa izay mba ianao akoatra ny fotoana propagande no misy dikany ianao misy mpihira anankiray moa miteny hoe rehefa mba propagande any ny artiste mba misy dikany ozy izy le mpihira zay fa ny citoyen malagasy tompokoa eo anatrehan'ny intellectuel zay voara-tsaina maro loatra dia mieritreritra fa rehefa tsy mitovy diplôma aminy na faambonina fahefana aminy de tsy lainy fa ity moa tsy any amin'le sehatra administration fa ny mpanao politika no voabe indrindra amin'izay lafina zay satria mila n'ilay gasy izy mila n'lay citoyen izy amin'ny fotoana anankiray ilan'ny vatony ary raha voazo ny vato sy ilay fahefana adinon'ireo ary ndray andro am'izay ireo no mitakiny hoe anay angely fahefana any aminao de midiny ndalambe izy eny sisa no azony atao zay tsy tokony hoeny akory izy fa tokony tany amina bro samihafa izy satria lay fidinana andalambe ange de ilay vokatry ilay tsy fandraisan'ny président fokotany lay vokatry mifanilikilian'ny tompona andraikitra any amin'ny exécutif na parlementaire na judiciaire azy de tsisy miaino izy tsisy niaino izy de aleon'izy mivazavaza ary ny olombelona de toy ny zaza ihany tsy manazaza ny olona fa le psychologie zany mitovy ihany ny hoe rehefa hidata tsy mihaino azy mangingina dia voatery izy tabataba ary okapohany mivaravarana ka sanatry ny vava am'izao akatoko ny fotoam-pifidianana sy ataontsika hoe miditra transition sy ny sisy zao fotoam-panarenana izao ary mindrisy koa fa tokony fotoana koa ampisehoany mpitondra tsirairay ny fanamariana fa tena modèle izy eo amin'ny fitondratena sy fitondram-bahoaka sy ny fiarahamonina mpiarahamonina aminy tsy anome lesona tsy anome moral fa tsapatsika tsirairay izay hoe
inona ilay oa mpitondratena napetraky io olona mitondrana io a teo amin'ny fiarahamoniny taminay fantatry ny malagasy isapoko tany zany a rehefa andatsaka ny vatony izy afatra ho an'ireo zay ty candidat zay ataonao zay afatra ho an'ny candidat zay a kanefa koa filazana fahatsapanany hoe raha tsy tonga manoratra ny anaran'ilay olona de satria nataonao tsinitsinina izy a de indraindray tonga ao andohany tokoa hoe inona moa izay za ka andeha andatsabato de manova inona nefa zay satria efa voa ilay saina amin'ny ankapobeny ary zay ny tena tokony mila ovany zay sa ho ny anao hoe zoan'ny mpividy zay le tena mila ovana aingana be mihitsy zay zay ny fa rejoindre n'le tenitsy any hoe misy acteur principal rehefa misy zavatra tao nge de jerevana hoe inona ny tanjona tratrarina aminy ny tanjona tratrarina amin'ny fifidianana dia fanomezana fahefana veriko matetika fanomezana fahefana olona ohatra hoe ny député zany de manendry ny manome fahefana olona anankiray ny olo anaty faritra anankiray manome fahefana an'le olona vidiny député tondra ny feony any anatin'ny assemblée ary de rehefa manantena izy fa rehefa tonga agny le député dia le zavatra ny fanarahana mandritry ny fampelezan-kevitra ho tanterahany rehefa tonga any zay ny fanateran'ny vahoaka ahoana moa no ahafantarany afahan'le vahoaka koa le mpifidy miady hevitra amin'ilay olona tiany omena fahefana raha tsy mba ampiampy mba tonontonony kely ny fahalalany afaka manao an'izany ahoana no afahany ko manara-maso an'le olona satria oriny fifidianana misy fanara-maso ataon'ny mpifidy zay olona meny fahefana hoe tanteraka tokoa ve le contrat ny fanaovana tamin'ny fampelezan-kevitra nanao an'izany tokoa ve le olona misy zavatra ohatran'izany zany tsy maintsy alamitsika fa ny tena lehibe indrindra de veritra indray mandeha fanomezana azy ny fahalalana ampy afany mamakafaka misafidy sy miadevitra za aloha za manokana le mandombaravana sy mitontatapatra tokony ianao an'izany anke ny mpifidy rehefa tsy afa-po izy ny any amin'ny arabe no vokatry ny sy firarahinany zony hatramin'ny ela be mahatonga ny andalambe io satria ny zony de tokony hajana ny zavatra ny fanarahana taminy ny zavatra fambanantenana ny fanarahana taminy hajaina koa ny zony ho afa mametra-panontaniana ho afa manara-maso fa tsy nisy io ka rehefa tsy misy io de mitady lalana izy ohatra ny zavatra lalany natiora zany ka amitro mba tsy hiverena zany crise zany ko de io ny tokony jerena voalohany fanamafisana ny io zoan'ny mpifidy io eo amin'ny afany manao nino ty managna ny liberté sy sincérité de vote raha tsy tody am'izany tsika dia misy fiteny frantsay hoe mal élu zany hoe tsy ny olona tokony ho tonga amin'le toerana no tonga ao satria tsy afaka tsara tsy mana fahafahana tsara lay mpifidy de manjary mivaona le zavatra zay mety hoe zay manam-bola zay mety afaka manao corruption anatin'ny fifidianana zay afaka mampiasa fahefam-panjakana zay ny tonga eo a dia misy elanelana lehibe zany a am'lay mpifidy sy le olom-bofidy am'izay fotoana zay ka raha tsy manana fahasahina manomboka den'izao tsika ary zany tsotsotra kely amitro zany iresahana n'zany programme zany any miaraka amin'ny zenao fanabeazana de inona ny tokony atao inona ny tokony atao a ho an'le mpifidy anatin'izao volana aloha tena resaka nareo atao am'le grand cercle ave maneritreritry izao ny tokony atao a fanabeazana an'reo mpifidy reo ka efa misy eritreritra n'zany ake no ataon'ny senite efa misy eritreritra n'zany amin'ny satria tsy ny observateur atsony no tokony andanina vola na hoe mena subvention fa tokony le tena fanabeazana mihitsy de manao programme ny senite sy ny Nations Unies manao programme anankiray de atsona na projet zany iatsona izay olona afaka manao an'izany eto ny firenena de iny no andanina vola mena subvention anatanteraka farafaratsiny raha ohatra hoe mitratra hoe fatapatany hoe inona moa ny andraikitra n'zany filoha-pirenena zany inona ny profil an'zany filoha-pirenena farafaratsy mba fatany zay inona moa no atao ona ny fomba anavahana ny kabary miendrika kobakambava sy ny kabary miendrika zavatra tsy azo tanterahana farafaratsy mba fantatry le mpifidy zany alohan'ny fifidianana de mitohy io fanabeazanao isa taona resaka eo am'le fanabeazana iny ihany manko zako hoe ianao de hoe manana programme ny senita sy ny Nations Unies amin'ny resaka fanabeazana de mbola tokony toizana le izy a tsy anatin'ny fifidianana amin'ny heritaona raha mba atonga le olona tena afantatra tsara inona zio le mpifidy zay le teneninao zay ny tenentsy teo ary farafaratsy noho za zany
mba miavaka amin'ireo mpifidy ireo ny andraikitra isan'ambaratonga. Inona ny andraikitra ny filoham-pirenena dia rehefa fatana zay de hoe ka olona manao ahoana no ilaina amin'izany, olona manana toetra sy fahalalana manao ahoana no ilaina amin'izany. Inona ny andraikitry ny be ny tanàna dia olona manana toetra sy fahaizana manao ahoana sy traikefa manao no ilana amin'izany. Tahaka an'izany io ny andraikitra ny solombavam-baoaka tsy de manahirana ny manao an'izany, ary na ny amin'ny sekoly zany tokony ampidirina anatina programme subventionné fanjakana koa satria ny lycée fa manomboka maro ny 18 taona na ny sehatra ny fivavahana rehetra dia manomboka ohatran'izay sika dia raha fa tsy milase mihitsy isa taona dia mitombo ny fahalalany le mpifidy dia arakaraky mitombo ny fahalalany afaka ny tahotrany zay nitaditio fa ny tahotra dia avy amin'ny tsy fahalalana ka rehefa ampitomboana ny fahalalana afaka ny tahotrany ka na misy fanorohoroana na misy firavorevina vola azy sy ny sisa dia efa mba mahalala izy malala ny zony sy ny malala ny andraikitrany dia efa afaka ny tahotra fa ny eto amintsika apahany kely no manana ampy fahalalana ny apahany marobe tsy mahalala dia matahotra zany dikany dia mora ampiasana amin'ny manœuvre isan-karazany. Zao tsika hiditra amin'ny liste unique dia misy sary be dia be dia mety anahirana raha tsy misy fampianarana mafy mihitsy mikasika an'izay. Akan-dalàna moa nolaza hoe ny sénite no manapa-kevitra an'io. Ny sénite rehefa nanapa-kevitra ny sénite hoe bulletin unique no atao amin'ity fifidianana ty satria izy mitompona andraikitra amin'izay dia adidiny no manao fandaminana araky ny voalazako teo hoe dieny zao dia efa manomboka ny fanaovany appel amin'ny partenaire rehetra zay tokony possible dia manao ny fanabiazana momba n'io fampiasana ny bulletin unique io raha ohatra hitany fa io tokoa no mety izy mako tokony manana afaka mandinika mikasika an'izany ny sénite fa tsy tonga dia milaza hoe natao tarity dia mety fa afaka mandinika an'izany izy ka raha zay ny fanapa-kevitrany tsy andrasana fotoana fohy ny vo atao satria eo amin'ny 20 tapitriso ange ny mpifidy ary miparitaka amina faritra malalaka be ka tonga dia manao an'izay fanabiazana dia fantatry ny olona amin'izany ny fomba ho ataony alohany satria rehefa tonga amina fotoana hampitaha andray fanapa-kevitra izy isafidy dia iny am'izay no ampiasainy le bulletin unique anjaran'ny sénite zany ny manao dieny zao ary ny eritreritro raha ohatra manomboka dieny zao ny fanabiazana dia mety ho hita ny fahasarotany io ho hita rehefa tonga any ambanivohitra ny fahasarotany hoe mety sa tsy mety afaka mandinika fanatsarana vesitsika sa tsy fantatro fa tsy tonga dia mieritreritra io mety avy hatrany io ny zavatra mbola tsy fantatry ny olona fa rehefa raha ohatra moa mety le fanabiazana manao évaluation kely dia io no atao raha misy fanatsarana ilaina dia atsaraina raha ohatra tena manahirana tsy misy maratsiny dia ny mbola volana mars atsika zao manova hevitra fa lalàna moa tsy maintsy ekena rehefa lalàna izy dia natao ho ajaina zay fa kosa mba misy an'izay fepetra zay zay mbola anatin'le fanajana ny mpifidy daholo zany sy fanabiazana. Monsieur Dox Didier misaotra tompoko amin'ny resaka hoe fanabiazana ny resahany teo an'ny vahoaka anisany anankiray zavatra tsara tsy ho adinontsika io vahoaka io biazina hoentanina ifidy fa rehefa avy eo hiaro ny safidiny dia eo amin'ny fomba fiarovany an'ilay safidiny raha sanatria mbola ho asarotona mandrakariva ilay ina moa ny anaran'ny teny gasy an'ilay procédure le paipaika atongavana amin'ilay paikady ilay paikady ahafahan'ny olona tsirairay mba manao réclamation manao fitarainana zany raha mbola ho asarotona tahaka ny nefa araky ny voalaza teo ao anatin'io valitapitrisa malagasy io firy amin'ireo moa nosaha na hoe ho afaka mitondra n'ilay fitarainana amin'izay anaran'olona ny verin'indroa na ireo zavatra tsirariny ataon'ny kandidat tonga any ambanivohitra na fividianana conscience sy sisa ka efa déjà ny fahasahina amin'izay efa zava-dehibe miankina amin'ilay fanabiazana faharoa manarakaraka an'iny natota taratasy hoentina mitaraina eo anatrehany tompony andraikitra ara-panjakana momban'izany fahatelo ho vita no mivaly ilay réclamation zay natao za dia manahany ambanivohitra fa misy sa manimba lalana nge ny tompony andraikitry ny mpanohana sasany
hoe aiza moa ny tomobila no tafiditra aty fa aloha tafidritsika zay a tapao am'izay le lalana efa tafidritsika de tsisy olo tafiditra aty tsony a aorina ny laitony avy tany ny fifidianana fa isika mitondra mivokatra avy ety mivoaka ary de zavatra be dehibe tsy ara-dalàna ohatr' zany a no iainana anika tena nisy mihitsy zany tena mpanaramaso fifidianana ny tenako ary tompona andraikitra voalohany ho an'ny mpanaramaso kristianina nanomboka tamin'ny taona nananganana ny andromaso FFKM ray sy roa arivo a ka hatramin'ny 5 sy 4 arivo zay vao mba nanana 5 taona zany hitanao manana le expérience hitanao dao le paikapaika kely any ambadika any tena fantatro ny fisiny ary misy taratasy zany a eo amin'ilay tatitra taon'ny mpanaramaso fifidianana any izay sy ny zokobeato moa izy moa miteny hoe mba tsy le observateur antsony no mba daninany anina fa le fanabiazana zany efa mahita hoe le fanabiazana tena zavatra taon'ny ministera ny fanabiazana mandavataona amin'ny asany io a ary misy ofisy anankiray izay miandraikitra an'izany ao fa ny zavatra tsy ampy mbola averiko le incohérence teo rehefa omeny fanjakana andraikitra ohatra zao ianao a tsy anao akory io fa ny vahoaka ary an'ny fanjakana io ka tokony ho ainao ny mifampiresaka amin'ireo ministera zay voakasiky n'ilay asa endreketanao samy hafa na ny ministera ny fitsarana ministera ny atitana samy voakasika zany fanabiazam-bahoaka zany daholo eny fa ny société civile sainga misy ve izay cohérence d'action zay a atongavana makany amin'ilay éducation civique éducation de masse eto Madagasikara samy manao programme ho azy satria manana ny famatsim-bolany tsirairay avy reo a sanatry ny vavany izany ka ny observation ny élection tena action goavana ny Knoé moa tena ny lolalana tena anisan'ny mpampifana tao a dia hatrany am-boalohany 1989 nanaovana an'ireny a dia tsy mbola niova ilay favoazana eo amin'ny lafy ny participation ny vahoaka amin'ny élection sy ilay fiarovana sy vokatra ny fifidianana izay a le afisage ny vokatra isaka ny biro fifidianana sy ny sisa tena manahirana ka atongavana amin'le hoe tena io vokatra io tokoa ve ilay afise tao amin'ny biro fifidianana sy fitambaran'ilay circonscription ka nitambatra ho tonga amin'ilay chiffre zay avoaka ty amin'ny ACC sy ny cours spécial de électoral zay ho atsangana atsoatsy eo anivon'ny ACC tena io lay hita tery verifiable ve traçable ve ilay voka-pifidianana ity fa ndrao ny antony ilazana zany anongotsongonany maty satra mandeha velona mba tsy sanatria hoe izay voka-pifidianana zay niteraka olana crise vaovao raha izao toerana misy ny firenetsika amin'izao fotoana zao mbola ho asinina crise post électorale aorian'ny fifidianana noho ny dislocation amina chiffre sy ny sisa de ho za hoe tokony hanongo tena isika tompony andraikitra ara-panjakana sy ny société technique zay fa eo amin'ny lafiny politika le zay hoe crise post électorale eo manko le resaka hoe na de ho tsara takininina zany technique na dia edy tsara raha ny fifidianana sy anina tsy maintsy misy foana ny anao contestation candidat sy ny tsy fantatro hoe tsy mety io te ahoana ny am'izay ianao de contester ny olona foana laviny olona foana ny ataonao raha tsy misy justification na proof manambara sy manamarina fa marina ilay lazainao tenako tao anatin'ny FFKM tamin'ny fotoanandro ny CFIP nanao ny reny confrontation de voix tao falita reny tao daholo zay mianakavy société civile nanao le confrontation de voix tamin'ny fotoana reny nisy olo maventy eto amin'ny firenena miaraka aminay tao nanao le confrontation de voix nahoana ka nisy ny confrontation de voix natao taty amin'ny société civile satria nampiayay ny fomba namoana ny voka-pifidianana tamin'izany andro zany izay no ilana n'ilay mangarahara izay no ilana n'ilay madio eo amin'ny fitantanan-draharaha zay no mahatonga amin'ny teny hoe na iresaka momba ny poste électorale ny aorian'ny fifidianana sy ny voka-pifidianana ary sika tena nisan'ny fepetra iankina ny condition sine qua non mialatsiny a ny fahamarinam-bokatra sy ny filaminany aorian'ny fifidianana ilay fomba fifampitondrantsika izao ankehitriny zao a amitsika miteny zao a teny zao de misoroka iankinany zany ary tsy adalàna akory nametrahana le hoe mission d'apaisement ho an'izay rehetra atao anatin'ny raharaha mpitondrana ny tetezamita apaisement indrisy anefa mampalahelo fa ho anatina tokiray tsy apaisement no hitanao ao fa na izy mianakavy ara sanatry mivavaka tsy mitsikera fa zava-misy zany ka raha ao an-trano ara tsy misy apaisement ahoana ny ahitana apaisement any ivelan'ny trano
aizako iaramonina aminao andriamato Davidson nefa na niato antranoko ara tsy haiko ny mampiaramonina azy na miaramonina aminay menakavy ato dia za hoe antenainao fa iaramonina aminao any ivelany fa resaka be izany ka nefa iankina n'ilay filaminantsika zany aoriana n'ilay fantatsam-batony fa kelikely le fotoanatsika izy ndrala fantany tia afaka tsy mamaly ianao fa mitserantsika ny eto amin'le zabe afaka mamaly satria anao nanatraike fa amin'le fanaraha-maso ny fividianana tamin'ny taona 2002 fividianana 2001 tokony isy deuxième tour ve tamin'iny sa premier tour de vita tamin'iny manko tena korotana mihitsy ny firenena tamin'iny de ahoana mba fijerinareo azy efa tantara moa zany ka tsy haiko hoe raha afaka mainevitra ao ianao am'izao fotoana ny tantarany 2001 2002 zany a ary zay mantsy ny za miteny foana ohatrany misy hoe masika sa le rigueur sy ny sika tsy haiko manavaka azy a be loatra ny zavatra fantatra sy hita maso sy ny ainana ary nandraisana anjara raha sanatry mivava satria amintsika miteny zao dia mbola mampanahy ny olom-pirenena na ny tena ko raha manahy ny mijery ny fihetsika fitondran-tena nyreo zeleta nantenaina iankina n'ilay moralité civique ny gasy ka mba tsy omba ny atsy na omba ny roa ka isak' zay rafitra tsangana dia mipetraka mandrakariva ny aiay malagasy amin'ny fitondran-tena ny olona zay antenaina ijoro tsy omba ny atsy tsy omba ny roa nisy fianianana omaly hitatsika fa any andohan'ny malagasy mijery ny gasy namany mianina dia tena io tokoa ve le izy ka tamin'ny 2001-2002 a dia fa nanomboka isika niditra lalina tamin'ny élection anjakan'ny vola ka rehefa anjakan'ny vola fa tsy ilay conscience civique citoyenne n'ilay malagasy no miteny dia mazava ho azy avy hatrany mibrioka ilay fomba fijery zavatra ary na ny fitsarana ny zavatra tonga ara dia aza diny hoe vo fois raha vao miala amin'ilay voalazany lalàna ianao fa eto ohatra ny sehatra nametrahana ny ACC dia akisakao dia fa manao multiplication sy adisanina ny gasy hoe fa maninona ny nakisaka terindray le ACC fa tsy najanona teto vo misy zavatra mibrioka kely amin'ny lalàna satria ilay lalàna ihany ny fampifehezantsika ilay antsony ny vazaha amin'le teny hoe l'expression de la volonté générale des citoyens ka raha vo ialanao zay expression de la volonté générale des citoyens zay a fa ny volonté personnelle anao no ampanjakainao a dia tsisy gasy anaiky eo a satria zay ny par définition atao hoe lalàna dia ny fanekenao lay ny fanarahantsika mpiaramonina ka hovanao kely io a dia fa tsy manaiky anao tsony ny olona ary avy hatrany dia ninninona ho lazainao a satria anao fa nibrioka tamin'ny lalàna dia tsy anaiky izy zay ny natonga ny confrontation hoe andao ary io avoakanao fanjakana io a ho confrontenay amin'ny anay zany hoe efa contestation d'envergure hors classe mihitsy zany a nitranga tamin'ny fotoanan'iny ka izay no mahatonga androany ny safidy manokana isorako ny namana sy ny mpiaramiasy ny lehibe atao ny evony cercle grand cercle zany nanaiky ny hoe mba hiresaka n'le hoe après élection aho a mba tsy hisy tsony ny crise post électorale ary manana ndraikitra goavana amin'izany tsy ny ministère ny atitany ihany fa io sénite io koa zay fantatra ny expérience anana ny mpitarika eo nivony sénite kanefa mangataka izahay za moa zany a sady société civile kanefa tafiditra ao anatin'ny rafim-panjakana dia mahita ny force sy ny faiblesse ny lalàna zay avoaka mba hoe manana expérience amin'io ny tena mba nifidiana ho any amin'ny bekitana tamin'izany fotoana zany koa noho nzay expérience zay a dia lazaiko hoe jereo tsara ny statistique isaky ny faritra an-datsabato sy ny statistique ny mpandatsabato rehetra fa mitaraina koa ny namana ao amin'ny ministère ny atitany a momba ny moyen hoentina anatanteraka n'ilay karapanondro mpifidianana karapanondro sy ny kara-pifidianana any amin'ny fatra samihafa any a ka mba tsy tsy ho ampy lay fitaovana hoety fa ilayntsika na ny atitany na ny sénita na de hoe malaza-piara ny sénita tena manana expérience be ny administrateur civil sy ny atitany momba ny raram-pifidianana ka iny fahaizana miara-miasa no ary mihina fa mahay an'izany reo fantatro eny teny farany ara dia aloha atao amin'ny monsieur Jean Bruno zany dia avy eo anao mamarana azy monsieur Dox Didier ya ny za tsy te resaka tsony ny fifidianana natao tany aloha za vavolombelona ny zavatra maro volombelona zavatra maro nahatonga ny mpifidy
tsy afaka ny fidy tsara zay olona tena tia ny fidina dia mbola miverina miteny zany hoe ny zony mpifidy zany amafisitsika ny zony mpifidy io satria any anaty fiarahamonina any dia maro ny malagasy manana traikefa ny fitondrana ny raharam-pirenena maro ny malagasy manana ny toetsaina mendrika koa tsara sitrapo oka tsika tsy eritreritra hoe dia tsy misy itsony veto maro izy any saingy zao reo olona tsara sitrapo manana traikefa sy manana toetra mendrika reo tsy mety miditra tsony aty amin'ny raharam-pifidianana satria misy zavatra maloto be deabe hitany dia kivy izy hoe lany vola eo fotsiny satria mila vola kely any olo izy na fatany fa tsy olany izy misy fakiviana koa zany any anatin'ny olona tsara sitrapo izay tokony ho fidiana hitondra ny ambaratonga rehetra misy eto amintsika ka raha ohatra apitsika ny mpifidy anagnan'izay zony zay sy ny fiarovana azy zay sy ny fahafahany mitory any amin'ny fitsarana ary fitsarana manokana haingam-piasa fa tsy oatra ny fiasan-davanandro hoe 15 jours manao mémoire dia 15 jours miverina misy an'izany zavatra amboarina zany raha haitsika ny manampy an'le mpifidy zany dia moramora am'zareo ny mifidy manome fahefana olona tsara sitrapo manana traikefa sy tsara toetra hitondra ny raharaha eto amin'ny firenena hatrany amin'ny filoham-pirenena tonga ny fokotany zay rehefa tanteraka zay zavatra zay ary tsy hitako zay mahasarotra azy raha tabakevitra tsika dia tsy hisy ny contestation ny fifidianana rehefa mahatsiaro tena reo mpifidy reo hoe zay ahay mio ahay ny olona hitanay fa mendrika any amin'ny fokotany commune ny région ny député sénateur sy filoham-pirenena rehefa tonga am'izay ny agabeazan'ny mpifidy dia na iza olona anao contestation dia tsy azaka olona satria le mpifidy afapo tamin'ny vote nataony zavatra sarotra moa ny manaprofon'izany amin'ny sifra fa zay ny théoriany io aloha ary tsy miala am'izay io fa rehefa ny vahoaka indray no natsiaro hoe mba magaga na lany an'ity ranona aty mba magaga zany nefa olona efa fantatra voatran'izao raha mbola zay no ny impression ny vahoaka dia moramora aminy ny manao contestation fa ny azy zany ary amin'ny fototra ihany mbola tsindriko teo hoe apitsika reo olona reo ny tsara sitrapo ny mahay ny anatra nantaniny ny vahoaka vola sy tsara toetra maro dia rehefa hita zany fa afaka tena manendrendreo tsara ny mpifidy dia reo ny hitondra ny firenena amin'ny ambaratonga rehetra dia veritry fa tsy hisy korotana antsony eto ry angamba afatra no apetrako natreny zay rehetrrehetra resa be fa nataoko teo zay efa mandroso lavitra be ny moyen de communication eto Madagasikara niza eto Madagasikara ka mahay mikirakira nyreo fitaovam-pifandraisana ireo dia afaka mamoaka ny résultat préliminaire amin'ny zavahitra hitany teny amin'ny toerana daholo ny fangatahana amintsika mpanao politika za zany ao anaty satria fa ao anaty rafitra politika misy am'izao raha dia avy any amin'ny société civile dia mba tsy ho isy tsony ilay voalaza ny affichage eo amin'ny fokotany sy eo amin'ny bureau de vote hafa nylazain'ny radio Madagasikara hafa nylazain'ny senita hafa nylazay ministère ny atitany hafa nylazay ny président fivondrona sy ny PDS sy ny chef de région hafa lazain'ny candidat hafa fa vao manomboka miditra am'izay lavaka izay isika dia isika tenako anatiny mpanao politika ary ny anokontsongona maty ilazako mialoha tsy alabala mihitsy fa efa tompona andraikitra dia ny mba tsy ampidirantsika kizo ny firenentsika satria zao aratsika efa samy ao anaty rafim-panjakana na mipanohitra na tsisy toerina sy mipanohitra tso fa samy tompona andraikitra daholo mbola sahirana mamoaka ny krizy amin'ny firenentsika indrindra moa fa ho asitsika karazana contestation samihafa hoe mamoaka résultat ny président fokotany dia miova rehefa tonga eo amin'ny fivondronana miova rehefa tonga eo amin'ny région miova rehefa eo amin'ny atitany hafa le izy rehefa any amin'ny ACC sy ny senita dia azafady re tompoko fa tonga dia mamosavy ny firenentsika isika ka tsy niavantsika avy any ivelany akory no anavitra ny Madagasikara fa nitoetsaitsika no andetika azy fa mbola tsy misy ady fanafiana avy any an-dafy isika zao fa mbola isika mianakavy mifanafika no nitoetra fitiavakely any amintsika tsirairay avy any sanatriane izany ka dia mangataka amin'Andriamanitra fa firenena pino sika matoa napiditra ny anarana ny Janahary ao anatin'ny tanyrazanay malala ka dia nkina amin'Andriamanitra zay ary tsika koa pino daholo rehefa sahirana tsika dia mahatsiaro n'Andriamanitra daholo ka dia ingany mba teny zao
tsy hoisy izay endri-javatra mahamenatra eo anatrehany communauté internationale rehefa samy tsy homenatra sika samy malagasy amin'ny toetra efa mpitondrantsika eto tanindrazana eto ka de sotra ny matevena ampiatrano sotra anareo mizalahy tanatin'izay dinidiny zay za minitra rehetra fifidianana aloha tsy ho tapitra mihitsy io be de be foana no azo voresahana resaka fifidianana ary dia mihitsika fa aorinan'izao resaka zao ny eny daholo ny tompona andraikitsika karazany any na ny candidat na ny mpifidy na ny olotsotra de samba andray ny tandrifiny azy daholy rehefa vita ny fifidianana mba firenena milamina ny firenena malagasy zany zay ary tompo lasy tompo vavy dia mandrapiresaky indray ary dia mamerina ny fisaorana anareo nanaraka an'izao fandarana zao de mamerina ny fisaorana anareo ndralahy nanaona ny fanasana teto amin'ny fandarana resabe amanaraka indray ary tompoko